Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 1 septambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 12 septambra amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana mahakasika ny avy ny alondrano na mahakasika ny amafin-drivotra any an-dranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana ary manomboka eo Cap-d'Ambre hatrany Cap-Est. Anorana malefaka any atsimon'ny Sambava, ho maina ny akafa, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, avy ny onja ray faingovalo hatramin'ny 2 metatra sasany. Cap-Est hatramin'ny Manoro, anorana malefaka, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina, avy ny onja manodidina amin'ny aotra faingovalo hatramin'ny 2 metatra sasany. Manoro hatrany Tôlanaro, andraona mitsitokotoko, ho avy avaratra atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Atratra 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny atsimo vangain-drano, mety ananky hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora mihitsy rehefa manakaiky ny Tôlanaro. Anonjabe ny ranomasina, avy ny onja manodidina ny 2 metatra sasany, atratra 2 metatra indraindray any amin'ny tendrony atsimo. Tôlanaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny, ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2 metatra sasany. Morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro, ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora amin'ny tendrony atsimo. Ho avy atsimo kosa ny akafa ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina, avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibalika amin'ny masoandro, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adimy mpanonjana ranomasina, avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana vitsina ibalika amin'ny masoandro, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny alina sy ny voamaraina ka manodidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adimy mpanonjana ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, izy tandrifin-drahona iserana ny alina amin'ny manodidina ny Nosy be, ho maina kosa ny any akafa, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Iovaova ny any akafa ka ho 9 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ho tonona adimy mpanonjana ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra.